Mafy kosa ny avy eo anivon'ny komity miaro ny fiainam-bahoaka na ny KMFB no ahafantarany maro azy fa ny fodian'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana handray anjara ao anatin'ireo dinika samihafa eto amin'ny firenena no ahafahana mivoaka ao anatin'izao krizy izao. Izy ireo moa dia nanamafy fa tsy tokony hisy ny candidat hafa izay isolotena an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tolon'ny famatorana tamin'ny vahoaka tamin'ny teny fotony dia mifampodiana filoham-pirenena Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana ihany. Noho izany dia izay ny zava-dehibe sy tolona ho ataonay fampodiana azy eto an-tanindrazana dia rehefa eto mifandinika eto izay no namehana aminay KMFB. Ao anatin'izany dia manamafy toy izay fa izay dia tsy mankasitraka ary anohatra ny fifidianana isam-baratonga izay karakaraina eto raha tsy tonga eto an-tanindrazana ihany koa ny tenany. Satria ny antony dia tsotra raha teo fifidianana izany dia atao amin'ny tany lamina zany fa tsy ny tany sahotaka na tany anjakan'ny fampirohona to Madagasikara. Satria ny zavatra digavinay dia tsotra tokony ho dia eto an-tanindrazana daholo ny olom-pirenena sy système politika rehetra. Izay olona rehetrarehetra manana zoa hirotsaka izany fidiana zany. Dia raha vatanteraka izay dia fifidianana iraisana karakara raha mitantana anatin'ny mangarahara ary indrindra atao anatin'ny demokrasia sy akatoavin'ny vahoaka malagasy maro anisa no iarahana manao eto.